Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, au-dessus de tous les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté comme une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aidé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, au-dessus de tous les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté comme une rose, foulée par les pieds. Tu m'as salué, tu m'as aimé, par-dessus. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté comme une rose, foulée par les pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aidé, par-dessus comme une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. Mbola faly miarabanareo izay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio asabotsy 13 ny volana Marsa 2024. Ry ava-malala amin'ny Tompo, tonga ny fotoana iarahantsika mivavaka eto anio. Faly izahay miaona aminareo amin'ny alalan'izao video izao na dia tsy mahita anareo ary. Faly izahay mahafantatra fa maro ianareo manaraka tosaotran'i Jesosy. Tera ho an'i Jesosy, ny andro sabotsy toy izao dia andro iaonantsika amin'ny Tompo. Ka manasanao izay hiomana tsara ara-panahy, tena iaona amin'ny Jesosy tokoa, satria ilaintsika izany amin'ny fiainantsika. Satria ho avy ny fotoana hodiantsika, hialantsika eto amin'ity tany ity.
Ry havana, fantatsika tsara fa rapitso dia andro Pasika. Fantatsika tsara fa andro fahatsiarovana ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Aleloia, aleloia. Ry havana, anio isika raha ohatra mandinika ny andro tamin'izany fotoana izany dia mbola tany ampasana i Jesosy. Entsika ny rahateo fanombohana Jesosy. Tena naratsiana izy, nizakany mafy izy. Ry havana, tokony isika no izaka izany rehetra izany. Nefa noho ny fitiavan'ny Tompo antsika dia izy no nizaka an'izany. Anio isika dia hibebaka, hiderana azy koa isika, satria noho ny fitiavany antsika no nahatoy izao antsika. Ry hava malala ao amin'ny Tompo, aoka tsy ho diso anjara mihitsy ianao ao amin'ny Jesosy. Satria isika tsiraray avy dia tokony hanana anjara ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aza omena ny olon-kafa ny toeranao, rombay ny lanitra, aleloia, dia mbola misy ny fotoana. Manatona amin'ny Tompo, manatona ny Tompo foana, na andro na alina. Aleloia, satria ho avy Jesosy. Aza omena olona ny plasinao any an-danitra, oka hiomana ianao, na dia irery ianao amin'ny toerana misy ianao amin'izao ora sy fotoana izao dia mifalia fa ny anjelin'ny Tompo mahita anao raha tena efa niomana ianao eo na aminy. Izay tsy mahita anao, fa fantatsika fa ny fanahin'ny Tompo dia eo. Ny Tompo dia mijery antsika eny amin'ny rahona ambony izy, ary koa izy tonga eto amintsika. Aleloia, tonga eto amintsika izy rehefa tena mitady azy sika amin'ny fontsika sy ny fanahintsika manontolo. Aleloia. Ry havana, ny fampibebahana nomeny fanahy masina antsika anio dia momba ny amin'ny Jesosy izany ilay izy nomboina, izy ilay nokapohina, naratsiana, ary koa izany maty noho ny fahotantsika. Satria tena fotoana izao hitondrasantsika izay teny izay hibebahantsika tokoa. Hibebaka isika ny amin'ny toetra rehetra izay tsy mendrika ny amin'ny nataontsika izany. Fa izao aloha tsika dia hivavaka fohy satria misaotra ny Tompo isika nomeny izao fotoana izao. Mbola velonaina isika ahafahantsika hibebaka eto, ary koa handray ny teny avy amin'ny iray, teny fampaherezana izay hoentin'ny mpanompony ao amin'ny fibebahana. Dia hivavaka aloha isika hisaotra ny iray. Misaorana ho an'ny Tompo, mbola velonaina amin'izao ora sy fotoana izao. Alohany hamakiantsika ny teny Andriamanitra fohy, teny fohy no vakiantsika, dia hibebaka isika avy eo. Fa misy iraray ny alefantsika alohan'ny fibebahana. Hivavaka isika Tompo hisaotra ny iray. Jesosy malala misaotra anao izay. Misaotra anao ray satria mbola afaka izahay mivory toy izao. Naiza no misy anay iray. Midera mankalaza anao, manaja anao ray na dia tsy mendrika aza izahay anatrika ny seza fiandriananao. Ray malala tsisy ny toanao. Eny iray indreto izahay. Naiza no misy anay ray malala dia mangataka aminao. Atreo izahay ray malala satria hibebaka eo anatrehanao. Areny teninao, ary verina aminao izay Tompo, satria anao no Andriamanitray. Ka misaotra anao ray malala. Fanahy masina aoka ianao anatrika izao fotoana izao. Aoka ianao no hiasa aminay tsiraray avy. Ka mitenena fanahy masina amboary izay. Satria tsy mahavita tena izay. Misandrata ray malala misandrata Jesosy amin'ny fiainanay tsiraray avy zanakao eran-tany Jesosy. Satria ho avy ianao Jesosy hampiakatra anay. Ka ao anatin'izany va izahay. Ka misaotra rainy amin'izao fotoana izao ahafanay mivory manatrika anao. Oka ianao ray malala hijery zanakao eran-tany amin'izao ora sy fotoana izao. Ireo izay manatrika Jesosy oka ianao hijery an'izy ireny andefa ny anjelinao, hijery anay tsiraray avy. Ka misaotra ray ny amin'ny programa sy ny fotoana izay nomenao anay anio. Misaotra Tompo. Aleluia. Amen. Amen. Ry hava malala amin'ny Tompo, ny teny izany izay ho raisintsika fohy izany dia araka teneniko teo hoe momba ny amin'ny Jesosy, izy ilay nokapohina
no tsaraina, no aratsiana noho ny fahotantsika. Dia koa zany tenin'ny tompo zany tamin'ireo mpianatrany, na dia mbola tsy voasambotra aza izy. Dia ny tenin'ny tompo aloha tamin'izay ao amin'ny bokin'ny Jaona. Vakiantsika fohy io Jaona 4:10 andiny fa 7:30. Jaona 4:10 andiny fa 7:30. Dia hoy ny vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Azafady, raisitsika amin'ny andiny fa 2:30. Hoy ny tenin'ny tompo amin'ny anarany. Indro avy ny fotoana, eny efa tonga izay ielezanareo samy ho any amin'ny azy avy, ary ilaozanareo ho irery aho. Kanefa tsy irery aho, fa ny iray no ato amiko. Izany teny izany no efa nolazaiko taminareo, mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia fa izao efa naharesy izao tontolo izao. Amen. Ry havana, teto i Jesosy dia niteny tamin'ireo mpianany hoe ilaozan'izy ireo rehetra izy zany. Ho avy izy ny andro, ary tonga zany ny fotoana. Indro avy ny fotoana hoy izy. Eny averiko indray-pandeha azafady. Indro avy ny fotoana, eny efa tonga izay ielezanareo samy ho any amin'ny azy avy. Ary ilaozanareo ho irery aho, kanefa tsy irery aho, fa ny iray no ato amiko. Amen. Ry havana, ny teny Jesosy tamin'ireo mpianatrany fa ho avy zany ny fotoana andehanan'ireo mpianatra analavitra an' Jesosy. Ary ho avelan'izy ireo irery zany i Jesosy. Tanteraka izany no ny tamin'ny nosamborina i Jesosy. Tanteraka izany. Nilaozan'izy ireo Jesosy fa no ny efa izy teo ambony hazo fijaliana no nisy nanarakaraka teny alavidavitra teny. Ry havana, mafy ny nanjoan'i Jesosy. Efa niteny am-boaloha sady ny tompo ny amin'ny amelan'ireo mpianatra an Jesosy ho irery. Irery va ianao amin'izao ora sy fotoana izao? Sa koa efa natsapa irery ianao tamin'ny fiainanao teo aloha? Ala ny olona va ianao? Tsy tia ny havana va ianao? Ny zavatra nanjoanao ve? Efa nahatsapa ve ianao hoe nahatsapa hoe irery tsisy olona mitia anao? Ry havana, Jesosy eto nanambara fa ilaozan'izy ireo izy. Nefany izy dia nampianatra an'ireo mpianatra ary niaraka tamin'ny foana ireo mpianatra ireo. Kanefa no ny tonga ny andro sarotra dia lasa izy ireo. Eto zany ny tompo dia miteny ihany koa hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia fa izao efa naharesy izao tontolo izao. Ry havana, ny tompo nahatsapa an'izany fa fahoriana no niainany tety ambony tany, niainany tety zany. Dia ambarany amintsika sahady fa ho mafy zany ny fiainantsika ity. Andehantsika ao amin'ny bokin'ny Lioka, tsy ho vakiako manontolo ny teny ao amin'ny bokin'ny Lioka io toko fa 12. Efa noentiko teto ihany izy io tamin'ny vavaka ny alina zany ny alakamisy alina rehefa miditra en direct ao zany hoe efa divaraina moa izany. Zany hoe ny zoma divaraina be satria mihoatra ny amin'ny 12 sasany alina zany ny vavaka amin'io. Dia ho vakiantsika fohy zany ny teny izay tia ny fanahy masina zany hibebahantsika zany rehefa avy eo. Lioka 2:20 dia ho raisintsika ny eo amin'ny andininy fa 9:20 ka hatramin'ny fa 1:70.
vakiantsika aloha io a vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Raha voanazava ny andro dia nivory ny filan-kevitry ny olona dia ireo lehibe ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ka nitondra any Jesosy ho eo amin'ny sinedionany ary niteny hoe, raha ianao no Kristy dia lazao aminay. Dia hoy izy taminy, na dia ilaza aminareo aza aho dia tsy ino ianareo, ary na dia anotany aza aho dia tsy amaly akory ianareo. Fa hatramin'izao ny zanak'olona dia hipetraka eo ankavanan'ny herin'Andriamanitra. Hoy izy rehetra, zanak'Andriamanitra ary va ianao? Dia hoy izy taminy, voalazanareo fa izao no izy. Ary hoy ireo, ka inona indray no ilaintsika vavolombelona fa ny tenantsika no efa nandre tamin'ny vavany. Amen. Ry havana, rehefa milaza ny marina isika tahaka ny Jesosy milaza ny marina dia alan'ny olona. Alan'ny olona rehefa mijoro amin'ny fahamarinana isika. Mampahery anao aho, aza miozongozona amin'ny finoanao tompoko, aza miozongozona amin'ny fahamarinana amin'ny fiainanao, na ao amin'ny asanao io, na ao an-tokantranonao io, na any ivelany io, na aiza n'aiza misy anao dia mijoro tsara tompoko, satria izay no nataon'i Jesosy. Dia alan'olona izy, nambarany tsara hoe voalaza anareo, nanambarany marina izy anefa io no miampangany izy ireo azy. Dia raha fantatrao ny tantara, okanao ny hamaky ny amin'ny Lioka 7:20 raha fantatrao ny tantara dia no ny efa teo anatrehany Pilato izy dia mbola namaly ihany koa hoe voalaza anao. Tsy niteny zavatra betsaka zany ny tompo, satria fantany fahamarinany fa ireo eo alohany dia mitady izay amandriana azy mba amonoana azy. Ary tamin'io fotoana io ny mpianatra, ireo mpianatra dia efa niala tamin'i Jesosy. Alan'ny olona isika rehefa ao amin'ny tompo hoy aho, rehefa tena mijoro tsara ka mila mitandrina isika, mila mahery isika. Dia eto zany i Pilato niezaka izy mba hanavotana any Jesosy, nefany ny olona no nenony. Izay le fandrika mahazo ny fitiavana azo tontolo izao. Raha vao mihaino ny olona, abetsahan'ny olona amin'ny lainga sy ny zavatra tsy mety dia latsaka ary very ny fanahy. Fa mijoroa, na dia irery aza ianao amin'ny problema misy anao, tahaka nataon'i Jesosy, tahaka nataon'i Jesosy. Mila zany isika tena hoe mijoro tsara hatramin'ny farany. Izay no nataon'ireo zanak'Andriamanitra lasa rehetra teo aloha, ireo ray aman-dreny ara-panahy rehetra teo aloha zany, Abrahama, Isaka, ao i Paoly, Petera, zareo rehetra reny dia nijoro, ao Sara, ao Maria, maro izy ireny no nijoro. Dia isika ve tompoko dia tsy ahajoro satria matahotra olona? Oka isika tena androso any an-danitra. Na dia miteny olona hoe hafahafa, isika tsy maninona zany, tsy maintsy izay tokoa tsika, tsy maintsy hafahafa, tsy maintsy hafahafa satria tsy manao tsony ny fanaon'izao tontolo izao. Dia jerevy tsara zavatra niseho eto amin'ny toko 7:20 fa i Pilato sy Herôda dia lasa mpinamana, nefa n'izy roalahy dia olona tsy mpinamana teo aloha. Zany hoe na dia ny olon-dratsy ary lasa mpinamana, zareo tsy mifankatia satria anameloka ny marina. Ibebaka isika rehefa avy eo raha ohatra ka latsaka ianao tanatin'ny fiainanao ka niverina nanaraka ny faharatsiana, na mbola tsy fantatrao ny tena marina amin'ny fiainanao. Dia eo amin'ny 2:20 ao amin'ny toko 7:20 amin'ny bokin'ny Lioka dia mivaky toy izao hoe, aloha raisiko amin'ny 2:20 dia vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe,
ary namingavinga azy i Herôda sy ny miaramila ka nanao azy ho fiomehezana. Dia nampiakanjo azy akanjo marevaka ka namerina azy tany amin'ny Pilato. Ary nanjary mpinamana i Herôda sy i Pilato tamin'izany andro izany, kanefa nifankahala izy roa lahy taloha. Amen. Ry havana, na dia ny mpifankahala aza lasa mpinamana rehefa mitady hamandrika sy hamono olona marina anankiray. Izay ny fiasan'ny fahavalo, izay ny fiasan'ny Satana. Ny tetikany dia hamono, andrava ary anapotika. Izay ny nazy. Fa ny antsika rehefa ao amin'ny tompo dia ny fankatiavana, ny andamina, ny tondra fanahy ho any an-danitra, ary tsy faly amin'ny fahoriany hafa. Eto dia manambara ny teny fa tena namingavinga mihitsy zany any Jesosy zany i Herôda sy ny miaramilany, satria nahatonga azy nanao an'izany dia Jesosy tsy nanaiky nanao famantarana teo anatrehany Herôda, satria i Herôda mpanjaka dia te hahita famantarana avy amin'ny Jesosy, satria efa niandra izay izy. Nefa ny tompo dia tsy manandra-tena ary tonga izy mba hamonjy fa tsy irearea, fa hamonjy fanahy. Amen. Ry havana, ny tompo tiantsika matoa mbola afaka mibebaka isika. Dia i Pilato zany ny teny hoe ho faizina zany i Jesosy. I telo no nambarany ny teny hoe anafay any tompo izy zany, dia ho alefa zany i Jesosy. Kanefa ny olona dia nanesika ny Pilato zany mba hamoahana any Barabasy. Dia no ny fatahoran'ny Pilato ny olona dia nanaiky izy nandefa ny Barabasy. I Barabasy izay mpamon'olona, eo amin'ny 5:50 hoe io Barabasy io dia natao tao an-trano maizina noho ny fikomiana tao an-tanàna sy noho ny vonoan'olona. Ry havana, ny ratsy dia tian'izao tontolo izao, ny ratsy, kanefa ny tsara tsy tian'izao tontolo izao. Ka mila ianao tompoko mahery, mibeba foana, mijoro foana na inona lalatsarotra andehananao, satria ny tompo dia nandalo lalatsarotra araka ny nambarany. Efa nandalovany ny zavatra sarotra indrindra, ny fijaliany, ny kapohana azy dia niaritra Jesosy malala. Ka isika ve dia tsy mba hiaritra alohan'ny ho any an-danitra? Raha tsy miaritra isika dia ho very ny fanahintsika. Mila isika maharesy ny ratsy, mila isika tsy manaraka fanaon'ny olona. Oka isika tena hoe eritreritra ny tenantsika tsiraray avy mba ho tonga any an-danitra, dia avy eo isika mba afaka mitarika olona rehefa mahavoavonjy ny tenantsika isika. Satria raha ohatra ka isika tsy miova, dia isika ho very, dia ny olona manaraka antsika koa ho very, samy jamba anankiroa mifampitatana. Ry havana, any video any efa nambarako ihany fa efa elabe fa teo aloha ny fiainako dia tena ratsy, ary tena hoe tsapako hoe nitondra ny ankonako ho any amin'ny afo be mihitsy aho, nitondra ny vady aman-janako ho any amin'ny afo be mihitsy aho, amin'ny fahadalako, amin'ny fahajambako, fa noho ny nampahiratan'ny tompony masoko, azafady everindram-pandeha, fa noho nampahiratan'ny tompony masoko, ny masom-panahiko, dia nanenina aho tan-dranomaso ary nibebaka ary niverina tamin'i Jesosy ary nitondra ny ankonako teo amin'i Jesosy. Izaho aloha, izay vao afaka ho modely ho an'ny ankohonako. Isika aloha tompoko, raha tsy misy ankohonana ianao dia izay olona manodidina anao
Isika aloha no mila miova zay isika vao afaka ho modely ho an'ny hafa. Ry havana, eo amin'ny 7:20 ho vakiantsika. Tsy andiny fa 8:20. Ao amin'ny Lioka 7:20 io ho vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia nisy vahoaka betsaka nanaraka azy, ary nisy koa vehivavy maro izay nitehatratra sady nitomany azy. Fa Jesosy nitody ka tamin'izy ireo ka niteny hoe, ry zanaka vavy Jerosalema, aza mitomany ahy, fa mitomania ny tenanareo sy ny zanakareo. Toizantsika ihany 9:20. Fa indro avy ny andro izay ilazana hoe sambatra ny momba sy ny kibo izay tsy mba nitoeran-jaza ary ny nono izay tsy ninonon-jaza, dia ilaza amin'ny tendrombohitra ny olona hoe mianjera aminay, ary amin'ny avoana hoe sarony izahay. Fa raha ataony amin'ny hazo maitso izao, inona no anjony hazo maina? Amen. Hatramy 9:30 no vakiako. Ry havana, ireo vehivavy dia nanaraka an' Jesosy ary nitomany nitehatratra. Dia ny Tompo niteny tamin'izy ireo hoe, aza mitomany ahy, fa mitomania ny tenanareo sy ny zanakareo. Isika izany mila mihevitra ny fanahintsika, zay ny tiany Tompo ambara. Ny tenantsika, ahoana ny fanahintsika? Efa vitany ny Tompo, vita ny asany. Fa ny antsika, raha hanao pasika isika am-pifaliana be nefa tsika mbola miaina fiaina zao tontolo zao, dia ankasitraka ve ny Tompo? Ry havana, mitandrema tompoko. Misy am'izao andro zao de tena hoe fety be, ao ny toaka, ao ny divay, ao ny sakafo be. Tsy ho an'i Jesosy izany, tsy ho an'i Jesosy izany, fa tokony isika tena hoe hivavaka, hisakafo be azontsika atao, manome koa hany mahanitra, dia mifaly satria vita ny famonjena. Aleloia. Tena fetin'Andriamanitra mihitsy io pasika io, fetin'i Jesosy, fetintsika kristianina. Vita ny famonjena nataon'i Jesosy, dia faly isika, na tsiaro ny nijaliany, na tsiaro ny nataony ho antsika, dia ny nitondrany ny fahotantsika. Ry havana, tiantsika ny Tompo, tiantsika ny Tompo. Ny ten'Andriamanitra eo amin'ny 9:20 dia manambara koa hoe, vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe, fa ny olom-patany rehetra sy ny vehivavy izay nanaraka azy avy tany Galilea kosa dia nijanona teny lavidavitra teny nijery izany zavatra izany. Amen. Ny olona zany dia nijanona lavidavitra nijery an' Jesosy. Zay le teny novakiantsika tery am-piandohana. Ala ny olona Jesosy, ary koa efa niteny izy hoe hiala aminy, andeha ireo hiala aminy izany, ho avelan'izy ireo ire zany i Jesosy. Zay no vakiantsika tery am-piandohana. Eto zany manambara fa ireo olona hoy izy ireo ny olom-patany rehetra sy ny vehivavy izay nanaraka azy avy tany Galilea kosa dia nijanona teny lavidavitra teny nijery izany zavatra izany. Amen. Nijanona lavidavitra, tsy miasa akory nanatona an' Jesosy, satria matahotra ho samborina, matahotra ho faty. Ry havana, matahotra ho faty va ianao, sa tsy matahotra ny ho faty? Aza matahotra ny ho faty raha ohatra tena vita fihavanana amin'ny Tompo ianao. Matoa ny olona anankiray matahotra ny ho faty, dia mbola tsy milamina izany ny fiainany eo anatrehan'i Jesosy. Mila isika mahery tompoko, mila isika mahery. Ry havana, ny amin'ny nandevenana an' Jesosy dia lehilahy anankiray tsara fanahy, tsy tao anatin'ny mpianatra ny akory, no nakany amin'ny Pilato nangataka ny razana, nangataka an' Jesosy. Dia izy no nandevina an'i Jesosy. Fa ireo mpianatra dia tsy teo
tsy nasaraka any amin'ny Pilato nangataka ny fatiny Jesosy. Ry havana, hibebaka isika rehefa avy eo. Nijaly Jesosy. Tsy vovakintsika manontolo ny tena araka nambarako teo fa okanao ny hamaky ny tantara fa hibebaka isika. Hitondra ny tenantsika natria ny tompo isika. Oka isika tsy atahotra intsony andeha araka any Jesosy. Oka isika tena ho feno ny fifaliana ao amin'ny tompo. Tena ho pasika fifaliana ao antsika ny pasika toy izao. Iderahantsika n'Andriamanitra, hifaliantsika, hibebahantsika, ry havana tiantsika Jesosy. Afaka miomana ianao, tonga dia mibebaka sahady amin'ny hira izay ho alefako. Ny hira izay ho alefako dia matoky aho fa hainao. Ilay hoe ny rany zanak'ondry latsaka, io no enontsika. Dia andohalika isika rehefa avy eo hibebaka ao aorianan'izany. Hoe teo amin'ny Jesosy ny tenanao, hoe teo amin'ny tompony mombanao, fa tiantsika Jesosy. Mamy ny sika, andro lehibe ho antsika nio. Tsarovy ny fijalian'ny tompo noho ny fahotantsika. Izy no nitondra ny tenany. Izy no nitondra ny hotantsika teo ambony hazo fijaliana. Nokapohina noho isika. Ry havana, enontsika ny hira dia afaka miomana mandohalika sahady ianao. Eo anatrehan'ny hira dia hibebaka isika rehefa avy eo, dia mahereza mandroaka devoly. Enontsika tompoky ny hira amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Zanak'ondry latsaka, amenona ny tantoka. Ny utako ani ananiteri kufasitranana. Hoe teo amin'ny Jesosy ny tenana. Tiantsika ny tompo. Aleluia. Saotra Jesosy. Tsy misaroka mihitsy. Teo zay Jesosy malanao. Milanao zay Jesosy. Kasi kivirenifu elumifu indray Jesosy sivira. Aleluia. Hoe teo amin'ny Jesosy ny tenanao. Hoe teo amin'ny tompony mombanao. Izy rery ihany no tiantsika. Izy rery ihany no Andriamanitra. Izy rery ihany ilay masina sy mahery. Miantso antsika ny tompo. Hibebaka eo anatreha. Jesosy tompo. Ndreto izay Jesosy. Ndreto izay tompo mandohalika eo anatrehan'ny seza fiandriananao Jesosy. Zay afaka mandohalika Jesosy. Zay afaka mandohalika Jesosy. Mahatsiaro tompo. Enao zay nongona teo ambony hazo fijaliana. Nandolotra ny tenanao ianao Jesosy.
ho avitra noho ny fahotana. Zinona moa zay Jesosy nefa no tiavinao. Raha tokony ho izy Jesosy dia izay tsiraray avy no nompohina Jesosy. Nefa ny anao Yeshua Amasia manolotra ny tenanao ho avitra noho ny fahotana. Ny ranao latsaka Jesosy noho ny fahotana, noho ny fahotana itsiraray avy zanak'olombelona Jesosy. Nilaozan'ireo mpianatra ianao, nandao anao izy ireo Jesosy, ary irery ianao. Nefa ho ianao tsy irerenao fa ny ray eo aminao. Ka anio Jesosy dia matoky izay Jesosy fa eo aminay ianao. Ianao no rainay, ianao lay masina sy mahery, ianao no papanay Jesosy. Mila anao izay. Ity aho tompo mangataka fifonana aminao. Eto amin'ny tompony tenanao ny fahotanao. Ianao no malala ny mombanao sady tsy mafana. Ity aho Jesosy mitondra ny tenako eo anaty. Mifona aho Jesosy ny amin'ny tsy fametrehana. Mifona aho Jesosy satria mpanoka tsy mety. Diovy Jesosy ny fisainako manompo. Diovy aho Jesosy adio tanteraka eo anatrehana. Tompo malala ho ilay ranao latsaka teo ambony azy fijaliana no angatahako anadio ahy Jesosy. Diovy amin'ny ranao zay Jesosy ty zanakao tsiraray avy. Tompo, ranao sarobidy ny teteo anay. Nokapohiny ianao Jesosy, nolatsainy ianao Jesosy, nororana ianao Jesosy. Ite hafa n'olona tamainy ianao Jesosy. Jesosy, izay anefa zavatra kely fotsiny dia tsy zakanay olombelona. Nefa nanao nijaly Jesosy, nijaly ianao Jesosy. Ary ianao tsy mba niteny firy Jesosy. Tsy mba namaly firy ianao Jesosy, fa nanetry teny. Toy ny ondry, toy zanak'ondry entina ho vonoina Jesosy. Nefa izay tompo tsy mahay manetry tena izay olombelona. Tsy mahay manetry tena izay Jesosy. Impiry izay tompo no mizaozao, izay tsiraray avy zanak'olombelona Jesosy. Zava-poana izay. Ka mifona Jesosy ny amin'ny toetranay. Mifona Jesosy satria indraindray izay maka ny kontrola ny tenanay. Nefa tsisy anay Jesosy na dia kely akory any. Tsisy anay ray na dia kely akory any. Jesosy, ianao ilay Andriamanitra tonga nofo, nanetry tena, nampianatra anay hanetry tena Jesosy. Maty ianao, nalevina ianao nefa Andriamanitra. Nefa Andriamanitra ianao Jesosy. Ary nitsangana tamin'ny maty ianao naharesy ny fahafatesana. Noho ianay Jesosy nanaovanao izany. Ka misaotra anao zay Jesosy. Misaotra Jesosy, misolo voina ho anay. Misolo ny tenako Jesosy teo ambony azy fijaliana. Misolo ahy. Misaora ny tompo ianao satria nisolo anao koa izy. Nisolo anao izy teo ambony azy fijaliana, misaora azy ianao. Misaora aminy ianao. Misaora azy. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy mitondra ny fahotako teo ambony azy fijaliana. Fantatrao avokoa ny mombanay tsiraray avy. Ny andro voatendry Jesosy fantatrao avokoa. Jesosy, misaotra anao. Misaotra anao Jesosy. Ilay fijalinao. Ny mpianatrao nandao anao Jesosy. Ary ny lavitra teny ireo vehivavy nijery anao. Jesosy, irery ianao. Irery ianao Jesosy. Mafy ny nanjoanao. Nombony ianao Jesosy niaraka tamin'ireo mpanota. Niaraka tamin'ireo mpanota Jesosy tamin'ireo jiolahy. Nefa ianao dia zanak'Andriamanitra. Nefa ianao dia zanak'Andriamanitra. Afaka nataonao tompony antso ny anjelinao analikisa tonga anafaka anao. Tonga andravarava. Nefa Jesosy nanatanteraka ny asanao ianao. Nanatanteraka ny asanao ianao dia namonjy anao anay. Inona no avariko anao Jesosy?
Ina no avaliko anao Jesosy anefa nivadika ao Jesosy. Anambaranao, iteranao, anao zay sitraka ao Jesosy. Anompo anao hatramin'ny farany ao Jesosy. Anompo anao hatramin'ny farany ao Jesosy malalao. Tiako ianao. Tiako ianao Jesosy. Ambarao amin'ny tompo ny fitiavanao azy. Satria izy ny tiantsika ny iray. Ambarao aminy fitiavanao azy. Tiako ianao Jesosy malalao. Tiako ianao ray malalao. Midira ato am-poko Jesosy. Raisy ny plasy ato am-poko Jesosy. Okanao andoro zay tsy anatin'ny foko Jesosy. Okanao andoro zay tsy anatin'ny tenako Jesosy. Enao no Andriamanitra. Enao no Andriamanitra Jesosy. Diovy ny vavako. Diovy ny vavako Jesosy amin'ny rano soa. Diovy ny vavako tokony amin'ny teny rehetra zay tsy mendrika navoaka ny vavako. Aoka tompo tena mahasofoana navoaka ny vavako. Jesosy. Mifona aminao aho. Mifona aminao aho. Diovy ny masoko Jesosy amin'ny rano. Amin'ny rano Jesosy. Mba ho tahaka ny fiderinao Jesosy. Mba ho tahaka ny fiderinao Jesosy. Mangata amin'ny tompo anao na diovany ianao. Mila miteny ianao satria tsika tsiraray avy no mila mitondra ny tenantsika eo amin'ny Jesosy. Diovy Jesosy ny masoko mba hadio Jesosy. Diovy Jesosy ny masoko mba hadio Jesosy. Mangataka aminao aho Jesosy. Mangataka aminao aho Jesosy anadio ahy. Tompo mba ho tahaka ny fijerinao ny fijery. Tompo diovy amin'ny ranao ny vava. Diovy amin'ny ranao ny sofo Jesosy. Ny am'izay norenesiko rehetra tsy mendrika Jesosy dia dorako amin'ny ranao zany. Dorako amin'ny ranao zany Jesosy. Jesosy malalao. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny tana. Ny tanako tompo. Diovy amin'ny ranao ny tongotro Jesosy. Ny momba manontolo. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny tongotro. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny tenako manontolo. Manomboka amin'ny lohako hatramin'ny tongotro. Jesosy io. Mitondra ny bavaka izay ho any ankonanay tsiraray avy Jesosy. Mamela ny tsiraray avy Jesosy io. Amboary Jesosy ny tsiraray avy. Amboary Jesosy ny tsiraray avy Jesosy. Mba ho mendrika eo anatrehanao. Mba ho mendrika eo anatrehanao Jesosy. Ho azy manankonana Jesosy. Ireo izay mbola manaray aman-dreny Jesosy io. Amboary tompo ny olona tsiraray avy. Amboary Jesosy mba ho mendrika ho anao. Tompo malalao. Ny ranao tokony hosotroko. Ny ranao Jesosy ambony azy fijaliana. Oka andoro ny aretina rehetra izay anatin'ny tenako. Andoro ny ratsy rehetra anatin'ny tenako. Sotroko ny ranao Jesosy. Sotroko ny ranao Jesosy. Sotroko ny ranao Yeshua. Sotroko ny ranao Yeshua. Mila ny ranao aho. Mila ny ranao aho. Mila ny ranao aho Jesosy. Mangataka aminao Jesosy. Okanao anadio anay tanteraka. Okanao anadio anay tanteraka. Manomboka amin'ny lohanay ka hatramin'ny tongotra. Manomboka amin'ny lohanay ka hatramin'ny tongotra. Manomboka amin'ny lohanay ka hatramin'ny tongotra. Fanay masinao. Mangataka ny fanatrehanao. Mangataka ny fanatrehanao. Fanay masinao milanao izay. Milanao izay fanay masinao. Okanao. Okanao idina eto aminay. Okanao ameno anay olonao tsiraray avy. Okanao ameno anay olonao tsiraray avy. Satria madio izay am'izao ora sy fotoana izao. Okanao ameno anay zanakao tsiraray avy fanay masina. Mitoera anatinay. Mitoera anatinay. Diovy izay. Amboary izay fanay izay. Amboary izay fanay masinao. Mila ny fanatrehanao. Milanao izay fanay masinao. Milanao izay fanay masinao. Okanao ameno anay. Okanao anamboatra anay. Okanao hitahaka anay amin'ny lala marina rehetra. Milanao izay fanay niray. Milanao izay fanay niray. Okanao ameno anay. Okanao anavao anay. Misaotra anao fanay masina. Misaotra anao fanay masina. Hoy ianao zao rehefa tia dia tia hatramin'ny farany. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy satria ny teny izay fa tianao dia namaly anay ianao. Namaly anay ianao Jesosy io.
Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Ho ianao zao efa ty dia ty hatramin'ny farany. Tiako ianao Jesosy. Tiako ianao Jesosy. Je t'aime Yeshua. Je t'aime Yeshua. Je t'aime Yeshua Mashiach. Je t'aime Yeshua Mashiach. Tiako ianao Jesosy. Mamiko ianao Jesosy. Oka ianao hikasika ny olonao tsirairay averan-tany. Oka ianao hikasika ny olonao tsirairay averan-tany fanahy masonao. Misaotra ny amin'izao andro izao, amin'izao fotoana izao. Ny fifaliana anatin'ny fonay. Faly izay manana anao. Faly izay manana anao. Ny toko malala hoy ianao hoe. Hoy ianao hoe. Azafady raha manaiky anareo ny fanahy. Fa mifalia fa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Azafady hoy ianao raha manaiky anareo ny fanahy. Fa mifalia fa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Izany hoe mila isika mitsangana mandroaka ty. Roay ny devoly dia andositra anareo. Roay ny devoly dia andositra anareo. Mangatany fa efa nitompo efa eo aminao izy. Efa eo ny fanahy masina koa kitsangana ianao handravarava ny asany maizina rehetra. Ny fanahy masina no miasa. Fa ianao dia mpiasa fotsiny ihany. Fitaovana fotsiny ihany isika. Tao kitsangana. Androaka ny asany maizina rehetra dia natao. Fa roay ny devoly dia andositra anareo izy. Andositra anareo izy. Varavarana iray no nidirany tao aminao. Dia varavarana fito ny tsoahany. Varavarana iray no nidirany tao aminao. Dia varavarana fito ny tsoahany. Ka eo kitsangana. Androaka ny asany maizina rehetra. Ka minaranao Jesosy avy any Nazareta. Mandidiko sy androamo. Ny asa marina satana rehetra. Zanatsipika, zanalefa ilay ratsy. Dia tsy ambiny izany fa dorana amin'irany Jesosy. Dorana amin'irany Jesosy. Mianatra tokantrano ny asa marina satana rehetra. Mianareo. Dorana amin'irany Jesosy. Dorana amin'irany Jesosy. Dorana amin'irany Jesosy andavaky ny elo plasinareo. Miala ny devoly Jezebela. Tena amin'irany Jesosy. Tena amin'irany Jesosy. Tena amin'irany Jesosy. Tena amin'irany Jesosy andavaky ny elo plasinareo. Eto itanareo. Miala ny devoly sampy rehetra izay mitady dia lafika anay. Miala zany. Ny sampy ny fo. Sampy ny tenan-dratsy. Miala zany. Ny sampy ny avinavina. Sampy ny tsy fitiavana. Dorana amin'irany Jesosy. Dorana amin'irany Jesosy. Dorana amin'irany Jesosy. Verina andavaky ny elo. Miala nareo. Miala devoly rehetra mandrika rehetra manafika ny ankohona. Dorana amin'irany Jesosy. Dorana amin'irany Jesosy ny rehetra mandrika ny rehetra rehetra na inona rehetra miala. Dorana amin'ny afofana masina. Dorana amin'ny afofana masina. Miala ny rehetra zay mipetraka tokantrano koa. Zay mipetraka amin'ny ankohona. Dorana amin'ny afofana masina. Dorana amin'ny afofana masina. Dorana amin'ny afofana masina. Verina andavaky ny elo. Miala nareo gotana amin'irany Jesosy dia antsipiny andavaky ny elo. 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 Miala nareo. Miala nareo. Miala ny devoly Lucifera. Dorana amin'irany Jesosy. Dorana amin'irany Jesosy. Dorana amin'irany Jesosy. Verina andavaky ny elo devoly Lucifera. Dorana amin'irany Jesosy. Dorana amin'irany Jesosy. Miala amin'irany miala amin'ilay miala ambony ka hatrany ambany. Dorana amin'irany Jesosy. 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 Miala ny devoly Beelzebuba. Dorana amin'irany Jesosy. 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 Verina andavaky ny elo. Verina any place nareo ny anarany Jesosy avy Nazareta. Verina andavaky ny elo devoly Beelzebuba. Entina nareo. Dorana amin'irany Jesosy. Feu de cet esprit. 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 Feu de cet esprit andavaky ny elo place nareo. Miala devoly Lucifera. Miala dorana amin'ny afofana masina. Dorana amin'ny afofana masina. Dorana amin'ny afofana masina. Miala devoly Lucifera. Feu de cet esprit. Feu de cet esprit. Feu de cet esprit. Feu de cet esprit. Miala amin'irany Jesosy avy Nazareta. Miala devoly Lucifera amin'irany Jesosy avy Nazareta. Dorana amin'ny afofana masina. Dorana amin'ny afofana masina. Dorana amin'ny afofana masina. Miala tokantrano. Tsy manakely, tsy manapahitana anay risy nareo. Nareo andavaky ny elo place nareo. Miala ny devoly zazavavidrano. Dorana amin'ny afofana masina. Dorana amin'ny afofana masina. Dorana amin'ny afofana masina. Dorana amin'ny afofana masina. Miala ny devoly zazavavidrano amin'irany Jesosy avy Nazareta. Dorana amin'ny afofana masina. Verina andavaky ny elo. Verina andavaky ny elo. Dorana amin'ny afofana masina. Feu. Feu, 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 feu de cet esprit, feu de cet esprit, feu, 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 feu de cet esprit. Andavaky ny elo place nareo. Miala devoly Jezebela. Dorana amin'ny afofana masina. Dorana amin'ny afofana masina. Feu de cet esprit, feu de cet esprit, feu de cet esprit. Miala devoly menarana ela. Dorana amin'ny afofana masina. Dorana amin'ny afofana masina. Tapatapahana amin'ny sabatra.
Tapatapana amin'ny zavatra tapatapana amin'ny zavatra tapatapana amin'ny zavatra torana amin'ny fanamasa torana amin'ny rano Jesosy torana amin'ny rano Jesosy torana amin'ny zava-kely plasareo mianareo miala dia voly dravona dia mandravarava miala dia voly dravona rano Jesosy fa Nazareta torana amin'ny rano Jesosy torana amin'ny rano Jesosy kapaina amin'ny rabo-dravona kapaina amin'ny rano Jesosy kapahana amin'ny rano Jesosy kapahana amin'ny rano Jesosy kapahana amin'ny rano Jesosy kapahana amin'ny tegan-dravona kapahana amin'ny tegan-dravona kapahana amin'ny tegan-dravona kapahana amin'ny tegan-dravona torana amin'ny rano Jesosy torana amin'ny rano Jesosy torana amin'ny rano Jesosy torana amin'ny rano Jesosy miala dia voly aloko fahafatesana miala dia voly aloko fahafatesana torana amin'ny rano Jesosy 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 perana davakely perana davakely tsy manakely tsy manafahefana resina miala dia voly fahagoviana rehetra tena amin'ny rano Jesosy 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 davakely resina miala dia voly ny ozona rehetra ny ozona zay nefa ny olona dia tsy ambininy zany fa avelany an-davakely zany tena amin'ny afi-panamasa feu du Saint-Esprit feu 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 vavaratsy ny olona rehetrarehetra zany zay manafika vavaratsy dia torana fanamasa feu du Saint-Esprit feu du Saint-Esprit feu du Saint-Esprit feu du Saint-Esprit tsy ambininy zany feu du Saint-Esprit feu du Saint-Esprit raha Jesosy Nazareta raha Jesosy raha Jesosy raha Jesosy raha Jesosy raha Jesosy dia voly manakana an'Andriamanitra dia tena amin'ny rano Jesosy 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 dia voly manakana an'Andriamanitra tena amin'ny rano Jesosy tena amin'ny rano Jesosy tena amin'ny rano Jesosy tena amin'ny rano Jesosy miala dia voly zay mbola mipetrapetraka amin'ny dia torana amin'ny rano Jesosy torana amin'ny Jesosy miala dia voly voay torana amin'ny rano Jesosy 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 davakely plasareo tena tena Jesosy tsy manakety mampananareo tsy manakety mampananareo resinareo torana amin'ny rano Jesosy miala amin'ny fanaratsitra ny mirivitra zay mitana dia nafitanay na inona zany tsy manakely nareo na rano Jesosy Nazareta fa tena amin'ny rano Jesosy feu du Saint-Esprit feu du Saint-Esprit feu du Saint-Esprit feu du Saint-Esprit miala dia voly ny accident torana amin'ny rano Jesosy torana amin'ny rano Jesosy torana amin'ny rano Jesosy torana amin'ny rano Jesosy miala rehefa resinareo davakely plasinareo eto nareo Satana eto nareo Satana efa resinareo miafilanitra mandravarava vavalo rehetra miala dia voly fampisaraka rehetra miala dia voly fampisaraka torana amin'ny rano Jesosy torana amin'ny rano Jesosy torana amin'ny rano Jesosy torana amin'ny Jesosy miala amin'ny rano Jesosy Nazareta torana amin'ny rano Jesosy torana amin'ny Jesosy miala dia voly fitenan-dratsy torana amin'ny rano Jesosy torana amin'ny rano Jesosy dia voly fahateterana fitena amin'ny rano Jesosy fitena amin'ny rano Jesosy fitena amin'ny rano Jesosy fitena amin'ny rano Jesosy dia voly manafika amin'ny telefônina mialanareo dia voly manafika avy amin'ny écran rehetra dia torana amin'ny rano Jesosy torana amin'ny rano Jesosy torana amin'ny rano Jesosy torana amin'ny Jesosy dia voly mpamosavy torana amin'ny rano Jesosy torana amin'ny rano Jesosy torana amin'ny rano Jesosy tsy ambinina rehefa resina davakely plasinareo rano Jesosy Nazareta torana amin'ny rano Jesosy torana amin'ny rano Jesosy davakely plasinareo tsy manakely nareo efa resinareo mialanareo mipetapetaka amin'ny fananay petaka amin'ny tenanay dia torana amin'ny rano Jesosy torana amin'ny rano Jesosy miala rehefa resinareo mangata amin'ny tompo amin'izay ianao ny rano Jesosy andrakotra ny tenanao andrakotra ny ankonanao andrakotra ny fanananao rehetra mangata amin'ny Jesosy ny rany andrakotra ny mombanao rehetra Jesosy tompo mangataka ny rano atsangano ny tananao efa miasanao dia mietseny satria mila isika mietsika tompo manala mangataka ny ranao Jesosy oka ianao andrakotra Jesosy oka ianao andrakotra amin'ny rano Jesosy ny tokantrano ny efitra rehetra Jesosy ny any ambony ka hatrany ambany Jesosy rakofy amin'ny rano Jesosy taka tamin'ny andro zanak'Israely tany amin'ny tany Ezipta Jesosy rakofy amin'ny rano Jesosy razanak'ondry rakofy Jesosy amin'ny rano Jesosy ny tokantrano ny efitrano rehetra ny tena ny fampiamanjanako amin'ny rano Jesosy ny fanananay Jesosy afeno anatin'ny rano Jesosy ny mombanay Jesosy mba tsy ho hitany fahavalo afeno tompo mba tsy hitany fahavalo afeno zay Jesosy amin'ny ranao rakofy amin'ny ranao zay tompo malala ao rano Jesosy dia bilina mihitsy miaro anao n'aiza misy anao taka ny afo ny fanay masina miaro anao rano Jesosy miaro anao izy rakofy amin'ny ranao Jesosy ny mombanay sotra Jesosy sotra Jesosy sotra ray malala ao sotra ray malala ao sotra tompo amin'ny entanay manotompo Jesosy amin'ny ranao
Momba anay Jesosy, momba anay tsirairay aby, saotra Jesosy tany fitiavanao sy fijerenao. Saotra tompoko, saotra Jesosy. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Saotra Jesosy tsika, amen, amen, amen. Saotra ny tompontsika ny amin'ny fanafahany antsika. Nanafaka antsika Jesosy ary tena nanadio antsika izy ary koa nanome teny tsara ho antsika izy. Itsika ny teny hoe tian'ny tompo dia ny teny izy. Teny izy fa tiantsika koa zany ny tompo. Efa tiany hatrany alohantsika ka voninahitra ho an'i Jesosy tera ho azy. Alleluia. Omeko ny mpanompon'Andriamanitra ny toyany any amin'ny tenin'Andriamanitra dia voninahitra ho an'i Jesosy. Amen. 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 Dia mamerina ny fiarabana antsika tsirairay avy havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Mampitomboana amintsika mandrakariva ny fahasoavana fiadana avy amin'Andriamanitra iray, firaisana amin'ny fanahy masina. Indrindra dia ny fanafahana izay efa notonontsika teo nomen'ny tompo, nomen'i Jesosy Kristy tompo. Ny fotoana araka ny efa hazavainay matetika zany, rehefa manomana izay mianadahy dia tsy miresaka satria samy mangataka ny fanahy masina hoe inona no tokony ho ampitaina. Fanahy masina zany no mampita arak'izay sitrapony ho amintsika. Dia androany dia isaorana ny tompo fa efa nanao ny fampidirana i mama Felicia ny amin'ny Zafakely zokerika. Amen. Zany hoe tsy metsika le vidéo mialatsindrira tompo misy zavatra tsy mety satria mantsy le toerana misy anao angambany. Le toerana misy anao angambany any raso misy zavatra tsy mety satria tsy metsika le vidéo anao. Raso fa jereko ato amin'ny anina. Raso kely olo azafady satria tsy metsika le sary. Mialatsindritra tompo aleo mantsy mety tsara le izy satria manahirana kely ihany. Azafady raso vetivety aloha fa tsy maintsy averiko kely eto. Mitenao zokerika azafady. Amen. Amen. Tsy metsika le sary, tsy metsika le sarinao. Raso raso kely raso kely jereko ato. Mijery kely. Nefa ave mahita anay ianao? Mahita anao mihetsika tsara zao sady maheno anahy ianao? Maheno anao ohatran'ny hoe ohatran'ny mikasosoka. Ohatran'ny mikasosoka le izy raso. Tenenao zokerika azafady. Le téléphone. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Izy anao zao manamboatra anao io nefa mety nefa ny ato amin'ny téléphone no tsy. Ao amin'ny téléphone no tsy mety fa ataonao mety ny tenena azafady. Alléluia. Amen. Amen. Téléphone no tsy mety ka fa afaka manohy ianao ka afaka manohy ianao satria mahitako hoe mandeha amin'ny ordi. Mety tsara. Amen. Eny tompo. Amen. Dia isaorana ny tompo zany amin'ny fandaminana moa zany tsara lamina tsara amin'izay tsika afaka manohy ny fotoana araka ny tokony ho izy. Dia efa teo vita teo zany ny fiarabana ka dia ataontsika aloha zany ny vavaka alohan'ny mbola anoizantsika ny fotoana fampahirezantsika araka ny tenin'ny efa fampidirana ataoko teo zany fa izay mianadahy dia tsy mifampiresaka fa androany ny sitrapon'ny tompo. Raha ny tena marina zany ny andro pasika tahaka izao dia tena hoe manao alim-bavaka, mivavaka manomboka ny zoma, sabotsy, alahady ka noho ny fotoana dia tsy afaka mivalapatra amin'izay tsika. Ka raha lava ny fotoana amin'ny fotoam-pivavahana ohatr'izao zany dia mampirisika antsika mihitsy ahako hoe aza mba kivy, aza manao an'ilay manao tsitipahatra hozy ny fiteny malagasy
miditra kely dia mivoaka fa mahareta, fa mahasoa antsika, mahasoa anao arak'ilay teny teo fa fanafahana ny dikan'ny paka dia tena fanafahana hazavaina eo zany io satria zay no tohan'ny famparezana androany dia inona marina ny atao hoe Paska. Ny Paska amin'ny zanak'Israely zany teo amin'ny jiosy sy ny Paska amin'ny maha-kristianina antsika miaraka tamin'ny Yesoa zany, ivavaka tsika tompoko. Eny ry Ray any an-danitra, Jesosy Kristy Tompo, fanahy masina, misaotra anao zay satria ianao no anton'ny zavatra rehetra, mahay zavatra rehetra, mahagaga ianao ary tsy takatry ny saina. Ny fiasanao misaotra amin'ny famindram-po, misaotra namela ny elikay, nizanizany bebaka sy mifona tanteraka, dia mahatoky izay fa ianao manadio mamindra fo ka manafaka anay tahaka an'izao andro Paska zao nanafahanao ny zanak'Israely tamin'ny fanadevozana ka dia ho afaka tanteraka tokoa zay araka ny teninao fa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Dia mitenena koa Tompo fa araky ny fombanao ary fa voniniko indray izay mpanomponao, ao ka tsisy ambara fa tsy ny sitraponao ary ao ka tsisy hoenay afa tsy ny feonao irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. 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 Dia araky ny teniko teo zany dia mahareta kely raha ny tokony izy ary tokony hanao alim-bavaka tsika zany satria zany hoe andro Paska hoe Jesosy Kristy mijaly nandritsy ny 3 andro, 3 alina. Inona ny zavatra tsy natao taminy? Ndraindray tsika zany miaritra kely adiny 1, adiny 2, adiny 3 raha misy dia misy amin'ny fiaraha-mivavaka ohatr'izao dia efa hoe lava be izy zany, ohatran'ny mampalaina. Fa zao zavatra zao dia ho antsika arak'ilay teny teo famparezana fivebahana teo ho antsika tsirairay avy fanafahana antsika fa tsika zany mila mitodika amin'ny tompo mandrakariva. Dia arak'ilay teniko teo zany azo atao hoe lohateny hoe mampirisika mihitsy zany, za zany mampirisika manokana zao vidéo zao raha mihaino ianao androany dia zarao amin'ny namana ary ivereny matetika fa tena fanafahana. Zay le fanazavana amin'ny Paska teo zany mbola verena satria azavaina amin'ny ten'Andriamanitra izy dikan'ny Paska dia tena fanafahana mba ho afaka ianao zany androany raha misy fatotra, karazana fatotra fa ny Tompo hiteny amintsika sy efa niteny tamintsika teo. Dia arak'izany arak'izay dia hitohy ny famakiana ny teny satria ny teny efa niraisin'ny mpanompony teo zany dia eo amin'ny Lioka. Nanazava ny amin'ny samborana an'i Jesosy ny zavatra natao taminy fa arak'ilay teny teo zany ny fotoana tsy afaka mivalapatra tsika. Aty Eropa ary zao hoe aroso ny ora rehefa avy eo dia efa ho tonga sady zany ny alahady, dikan'izany efa hitsangana amin'ny fahafatesana sady Jesosy araky ny fankalazana ny Paska ka zay no idirantsika. Amin'ny fotoana androany zany dia raisintsika hatramin'ny hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nandresy satria tsika ioana amin'ny herinandro rehetra tsika vao tena mihoana ka androany dia tohizan'ny Tompo ny fotoana rehetra hoe andao hisaotra ny Tompo hankalaza ny hitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Vakitsika zany aloha ny Lioka 4:20 ny 1:20 ka hatramin'ny 12:20. Akatsika teny io misy teny maromaro mety ho vakiana ahafantarantsika hoe inona marina ny atao hoe Paska. Zay zany tsika manaraka fotsiny hoe Paska arak'ilay fanazavana teo hoe ny mihinana chocolat ho an'ny manam-bola, ny mihinana sakafo ho an'ny sasany dia misy hoe fotoanan'ny Paska eo ny fanaovana ny hoe amin'iny ihany Paska hoe tony ny taona io ka dia ndao tsika mba hiary hivavaka, ndao tsika mba hihaona fa tena mila fantarina inona ny atao hoe Paska amin'Andriamanitra zany teo anatrehan'ny zanak'Israely sy ho antsika izay hoe manaraka ny Yesoa zany na kristianina manaraka an'i Jesosy. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny lohateny atampoka hoe ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Io zany mitovy amin'ny ao Matthieu 20:20 ka hatramin'ny 20, Marka 4:40 ka hatramin'ny 20 dia Jaona 2:20 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy hoe vao maraina be tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy ireo nitondra ny zava-manitra izay efa nomaniny.
ary hitany fa indro ny vato efa voakodia niala tamin'ny fasana, dia niditra izy ireo nefa tsy nahita ny fatin'i Jesosy Tompo. Raha mbola very hevitra tamin'izany izy ireo, indray nisy roa lahy niseho taminy fitafiana mamirapiratra, raiky tahotra izy ireo dia niankohaka koa hoy izy roa lahy taminy, nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy fa efa nitsangana, tsarovy ny teny izay nolazainy taminareo fony izy mbola tany Galili hoe ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota ka ombona amin'ny hazo-pijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Dia tsaroany ireo ny teniny, ary niverina niala tamin'ny fasana izy, dia nilaza zany rehetra izany tamin'ny iraika ambin'ny folo lahy sy ny namany rehetra. Teo i Maria Madalena sy Joana ary Maria renin'i Jakoba, ary ny vehivavy sasany izay naman'ireo koa dia nilaza zany tamin'ny apôstôly. Nefa no iverin'ireo ho arirarira ihany izany teny izany ka tsy ninony, fa nitsangana i Petera dia niazakazaka nakany amin'ny fasana, ary niondrika izy ka nahita ny lambapaty mipetraka mitokana, dia lasa nody izy sady gaga noho ny zavatra izay nitranga teo. Amen. Zay zany aloha ny fanombohan'ny teny vakitsika. Eto dia fantatsika fa tamin'ny andro fahatelo, araka ny teneny teo, dia nitsangana Jesosy, nitsangana tamin'ny maty zany izy. Zay dikan'izay araka ny teny efa nambara teo fa nandresy ny fahafatesana ny Tompo ary velona. Andriamanitra ivavahantsika io zany ilay Jesosy Kristy ivavahantsika dia Andriamanitra velona fa tsy Andriamanitra maty. Zay zany aloha voalohany indrindra, velona io Andriamanitra io ka tokony ho velona koa tsika. Raha miaina amin'ny fahafatesana koa tsika zany, ny fahafatesana amin'ny Tompo dia ny fanompoan-tsampy, ny tsy finoana, ny fahalotoana rehetra. Be da be ny atao atao fahafatesana eo aorian'ny Tompo, zay le bebahantsika teo. Raha tena mibebaka ianao dia efa niala tamin'ny fahafatesana dia miditra amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Zay le hoe fiainana vaovao zany, fahateram-baovao ihany koa. Fiainana ny Tompo zany dia ho hazavaintsika ary hoe inona ary le Pasika. Amin'izay tsika zany mba tsy ho miandry tantaraina fotsiny, na hoe tsy mahafantatra hoe maninona tsy maintsy araka lazaina ny Pasika ity, fa inona marina moa le Pasika, fa maninona no maka andro manokana ohatran'izao, fa maninona no atao sina congé mihitsy ary ohatra. Dia ho vakintsika sady zany ny Exodosy 12:12 ny 1:1-7, dia ny 1:12 ka hatramin'ny 14. Mamaky tenin'Andriamanitra misimisy tsika, ahafahantsika manamafy zany, manamarika an'le izy, satria ny tenin'Andriamanitra manazava ny zavatra izay ataontsika zany, araka ny ambara foana. Fa raha tena mamaky ny tenin'Andriamanitra ato tsika dia ny fanahy masina ihany nefa mampianatra atsika. Misy ny olona dia tena mieritreritra foana hoe tsy maintsy ny mpanompon'Andriamanitra izay hoe nandalo fianarana be, fa ny zavatra ianaran' zareo sy ny zavatra ambarany dia ato amin'ity teny ity ihany. Na manoratra boky lava be izy, na nanao fandinihana maro, ny tenin'Andriamanitra izay vakiana dia iraisana ihany. Fa ho antsika zany tsara ny mandinika, mahazo fandinihana koa, fa ny fanahy masina ny tena manazava ny tenin'Andriamanitra. Fa nangatantsika teo moa zany ny fanahy masina, ka dia ho vakintsika ny Exodosy 12:12 ny 1:1 ka hatramin'ny 7 aloha. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ato amin'ny baibolika izy dia misy teny hoe ny Pasika, zay mihitsy zany ny lohateny. Ary ny Tompo niteny tamin'i Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Ezipta hoe ity volana ity no volana voalohany ho anareo, ho volana voalohany amin'ny taona ho anareo izany. Mitenena ianareo amin'ny fiangonan'ny Israely manontolo hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka aka zanak'ondry na zanak'osy iray avy nisakanakaviana, zanak'ondry iray avy isan-trano. Raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry iray dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy no aka arak'izay isan'ny olona.
arak'izay tokony ho lanin'ny olona no hifidiananareo ilay zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy kilema na zanak'osy ary lahy izay iray taona no alainareo ka alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izany. Ho tehirizinareo hatramin'ny andro fahaefatra ambin'ny folo amin'ity volana ity izany dia hamono azy amin'ny hariva ny fiangonan'ny Israely manontolo, ary hakana ny rà ka atetina amin'ny tolanam-baravarana roa sy amin'ny taolam-baravaran'ny trano izay ihinanana azy. Amen. Tsy ho vakiako lava ilay satria raha vakiana moa zany mety lavalava ny famakiana, fa izay aloha zany nanazavantsika ny atao hoe Pasika. Ny Pasika dia ny tompo, zany hoe Andriamanitra mihitsy no niteny tamin'i Mosesy hoe izay ao taona zao, tsika zany ny fanisan'andro ny jiosy dia tsy mitovy amin'ny fanisan'andro izay misy amintsika amin'izao fotoana izao. Fa ny fanisan'andro amin'ny jiosy ny andro volana ohatran'izao zany amin'izao ankalazantsika marsa zao ny Pasika zao dia andro voalohany, volana voalohany izy ity volana ity no volana voalohany ho anareo. Dia tamin'ny andro fahaefatra ambin'ny folo no namonoana ilay zanak'ondry natao tamin'ny hoe nakanandrano zany mba atetina amin'ny tolanam-baravarana, natao-baravarana hozy izy. Ny dikan'ilay izy dia fantatsika fa ny zanak'Israely dia nijanahana tany Ezipta, zany hoe nandritry ny 400 taona mahery. Dia nitaraina tamin'Andriamanitra ireo ary naniraka ny Mosesy ny tompo hanafaka an'ireo. Efa betsaka ny loza izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny Farao sy ny Eziptianina, fa tsy nino izy 7 efa vita, fa amin'ny 10 izay hamonoana ny lamatoa na olona na biby tao amin'ny taranaky ny Eziptianina na ny olona izay tsy nino koa, misy Israelianina na jiosy tsy nino tsy nanao an'io fomba io izy dia na ny lamatoan zareo ireo ary maty. Fa raha nisy jiosy koa Eziptianina na olona hafa na naiky mahafantatra hoe mahery ilay Andriamanitra ny Israely ireo ka nanao io fomba io dia nafahan'Andriamanitra koa. Zay zany izy hoe ny anton'ny Pasika dia ny nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tao amin'ny fanandevozana dia tao Ezipta zany. Amin'ny fanazavana kely ngambany atao hoe ao anatin'ny fonosana, ny amin'ny Israely ny amin'ny jiosy ny Ezipta tsy Ezipta ny fiantsoan' zareo fa Itsraim. Dikan'ilay Itsraim zany amin'ny teny jiosy zany dia hoe tanin'ny fanandevozana, zany ny dikany, tonga dia izay mihitsy zany ny fiantsony anazy. Zany hoe ny Ezipta zany dia tena hoe fatao mihitsy zareo zany ny fanandevozana ka tao nanafahan'ny tompo anazy. Io zany zao fankalazantsika zao Pasika zao izay ho hitantsika hoe maninona no mitovitovy ilay izy, satria mitovitovy mihitsy ilay fotoana dia ho vakiantsika ny ten'Andriamanitra avy eo hoe maninona no mankalaza ny Pasika izay mitovy amin'ny fanindry amin'ny fankalazana ny Pasika ny jiositsika, fa ny antsika fotsiny zany Mars, fa amin'izao andro zao no voalohan'ny volana amin'ny jiosy. Tohizantsika ny famakiana ny teny zany ao amin'ny 12 ka hatramin'ny 14 amin'ny Exodosy 12 teo ihany amin'ny anaran'i Jesosy. 12. Fa andeha hamakivaky ny tany Ezipta amin'izany alina izany aho ka hamono ny lamatoa rehetra ao amin'ny tany Ezipta, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, hanao fitsarana amin'ireo andriamanitry ny Eziptianina rehetra aho, izao no tompo, ary ny rà dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay itoeranareo. Koa raha mahita ny rà aho dia handalo anareo fotsiny ka tsisy loza handingana anareo rehefa mamely ny tany Ezipta aho. Vakiako ihany angambany 14 amin'ny anaran'i Jesosy hoe izany andro izany dia ho andro fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravoana ho an'ny tompo hatramin'ny taranaka-reo faramandimby no hitandremanareo izany ho andro firavoravoana ho lalàna maharitra. Raha famakiantsika azy eto zany dia mazava mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe hatramin'izay namoahana ny zanak'i Israely teo Ezipta dia lasa lalàna io dia isa-taona ry zareo
isaky ny voalohan'ny volana amin'ny Ezipta zany a, dia amin'ny fahaefatra amby folon'ny volana dia manao ny fankalazana ny Pasika ny jiosy hatramin'izay a ka hatramin'izao. Zay zany a ny amin'ny atao hoe Pasika teo amin'ny Israely. Tsy hamaky ahako a satria lava ilay izy a, ahafantarantsika koa afaka mamaky ianao a ny atao hoe ny fetin'ny Israely zany a, fetin'ny tompo teo amin'ny Israely a nanao fameherana momba ny fety izy zany a, de voalaza zao ny atao hoe fetin'ny Pasika koa. Any amin'ny Levitikosy a, raisy fotsiny zany ny naoty, Levitikosy a toko fahatelo amby roapolo. Vakina manontolo izy ao a dia misy fety a zay fankalazana nataon'ny zanak'Israely a, de tafiditra ao koa zany a ny fety fankalazana ny Pasika. Hanomboka hamaky tsika ny Lioka toko faharoa amby roapolo a, arak'ilay teny teo zany a de saorana ny tompo satria dia efa nampidirin'ny mpanompony teo hoe inona ny zavatra niseho a nandritran'izany hoe nanomboana ny tompo ny samborana azy. Fa eto zany tsika de hiresaka momba ny atao hoe Pasika. Pasika zay nahazo an'i Jesosy Kristy hoe de inona maninona ilay izy a no mifandray a ny amin'ny fankalazana ihany koa zany am'zao fotoana izao. Lioka toko roa amby roapolo ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahavalo indray vakintsika aloha. Lioka toko faharoa amby roapolo ny andininy fahafito sy fahavalo ihany aloha vakiana aminaran'i Jesosy. Raha ny lohateny eto amin'ny baibolika izao de hoe asain'i Jesosy homanina ny Pasika. Andininy fahafito aminaran'i Jesosy hoe tonga ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira de ilay tsy maintsy hamonoana ny Pasika. Ary Jesosy naniraka an'i Petera sy Jaona ka niteny hoe mandehana manomana ny Pasika hohanintsika. Hitantsika tamin'izany fa hatrany amin'ny fotoanan'i Jesosy a dia mbola nanao ny Pasika zareo niaraka tamin'ny mpianatra, zany hoe nanaja ny fankalazana ny Pasika izy. Ary io fankalazana ny Pasika io a talohan'ny fotoana mihitsy a nisamborana ny tompo. Zany hoe tamin'i Jesosy a zay nisamborona zany a de tena tao anatin'le fotoanan'ny Pasika mihitsy. Hanomana ny Pasika izy a de vao tao anatin'ny Pasika no nisamborana azy a, dia nomboana tamin'ny hazofijaliana izy a, ary ny sabotsy fantatsika zany mbola tsy niresahantsika eto koa nefa nisy fampianarana an'izay fa mbola ampianarin'ny tompo zany amin'ny fotoana mampety azy a, ny amin'ny hoe sabata. Ny sabata de tsy nanao inona raha vakiana tsara ny amin'ny Lioka toko fahatelo amby roapolo sy fahatelo amby roapolo ao a, dia miteny mihitsy hoe mijanona ny vehivavy zay nanaraka an'i Jesosy zany nakany amin'ny fasana. Nanomana fa nijerijery ihany zareo, nijerijery ihany hoe aika moa nametrahana an'i Jesosy nametrahana ny fatiny. Fa tonga ny sabata hozy izy a, dia tsy afaka nanao inona izy fa noho ny lalàna de niandry ny lahady maraina zareo vao nihazakazaka andeha hanositra zava-manitra, menaka manitra zany a. De noho ny tonga tany zareo a de ry zareo reo a no nahita ny nitsanganan'i Jesosy, tsy tao intsony izy, zay le vakintsika teo tamin'ny hoe nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty zany amin'ny Lioka toko fahaefatra amby roapolo teo hoe tsy tao izy. Fa nitsangana hozy izy a, reo vehivavy reo a no nahita voalohany a fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy de rehefa nitsory reo, eto moa zany a efa natao fivavahana teo hoe tandremo ny amin'ny tsy finoana koa ny vehivavy a. Zay zany hoe tokony ho tsy ho kivy ianao zany a, zay le fijoroana vavolombelona, nahita ny fahasoavan'ny tompo, nahita an'i Jesosy velona nitsangana tao amin'ny fiainanao a, dia mijoro. Tsy io zany hoe tsy misy hoe ny lehilahy ihany no tsy maintsy manao an'izay, ny mpianatra tamin'izany miteny hoe aleo zay ihany no miteny, nareo ve nahita an'izany hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy? Fa aleo zay mihitsy no miteny. Le Petera moa zany tsy niteny fa nieritrerika teo fotsiny izy fa zareo niteny hoe averin'izareo fa harirarira sy hangano a ny zavatra tenenin'ireo vehivavy ireo. Fa Petera tsy niteny fa tonga de lasa nihazakazaka. Vakiko amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo amin'le fahaefatra amby roapolo teo ny Lioka aminaran'i Jesosy fa nitsangana Petera de nihazakazaka nakany amin'ny fasana. Ary niondrika izy ka nahita ny lambapaty mipetraka ny tokony, dia lasa nody izy sady gaga noho ny zavatra izay nitranga teo. Zay zany a tokony ho gaga isika amin'ny zavatra miseho amin'ny fiainantsika.
hitsangana maty Jesosy nandresy ny fahafatesana, dia tahak'izay koa tsika rehefa mibebaka, rehefa miala amin'ny fahotana, dia tena olom-baovao zany lasa mandresy ny fahafatesana. Zay ny tena anton'ny fanarahana ny tompo. Lasa hozy izy ny zavatra taloha fa lasa olom-baovao. Ary averin'ny tompo foana zany any amin'ny tamin'ny amby Jaona, any amin'ny evanjelin'ny Jaona any hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa nareo. Ny fanafahana zay mihitsy zany nataon'i Jesosy hoe tahaka nanafahana ny zanak'Israely niala tao Ejipta, dia nafahana ny tsika amin'izao fotoana izao zay manara-dian'i Jesosy amin'ny fahotana amin'ny fanandevozana. Dia inona no nanafahana ny zanak'Israely? Nasiana rano tetina tamin'ny taom-baravarana. Io rano latsaka io ny atao hoe rano zanak'ondry, dia Jesosy io. Jaona mpanao batisa mihitsy ny teny hoe ianao sisa ilay zanak'ondry mitondra ny fahotana zao tontolo izao ny olona rehetra. Ary any amin'ny apokalipsia dia averina foana. Ao amin'ny apokalipsia raha mamaky ianao dia iza ilay zanak'ondry, ilay miendrika nokatra ny mamaky ny boky hozy izy. Ilay zanak'ondry nandatsaka ny rano, ny rano Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana io, zay mahatonga an'izy hoe ohatran'ny hoe fezin'androany zany ny fotoanantsika. Efa nalatsaka Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny rano, dia efa mibebaka tsika, dia mifona, dia nidioviny tamin'ny rano, dia amin'izao zany raha mino tsika dia hiary hitsangana. Miara-mitsangana amin'ny Jesosy dia mandresy ny fahafatesana, tsy miverina intsony amin'ilay fahotana sy ilay fahavijaliana fatorana ataon'ny Satana intsony zany. Betsaka ny fatorana ara-panahy na ara-batana mihitsy ary. Raha mieritreritra voafatotra ianao amin'ny fiainanao ka amin'izao Pasika izao manoly tenan'ny tompo, dia ho hitanao ny voninahit'ny tompo fa hanafaka anao izy, hanadio anao zany amin'ny rany. Izay rehetra moa zany araka ny fijoroan'ny mama Felisia teo, mpanompon'izay niteny teo hoe tao anatin'ny tsy fahalalana. Efa nisy fotoana rehefa hoe mba mifoy ihany, efa mba nanaraka ny tompo ihany, fa mbola le masirasira, mbola le hoe ny fitahiana ihany le fitahiana miaraka amin'izany Jesosy zany ny fitahiana hono zany, dia lasa mpanankarena hono, dia lasa milamina tsara, dia matanjaka tsara. Rehefa ohatran'izay rehefa tsy manana an'izay ianao ka manaraka an'i Jesosy dia verina hoe tsy misy fanahy masina. Fa ny tena zava-dehibe dia ny toeran'ny fanahy masina ao amintsika, fa ilay fanahy masina io io no tena manafaka. Ho vakiantsika ny ao amin'ny Matio toko 7 ny 19 sy ny 17 dia Matio toko 17 ny 5 sy 7, hoe inona ary moa zany le fanahy masina sy ilay izy marina ilay Jesosy izay natolotra ho famonjena ilay zanak'ondry zany izay natao Pasika ho antsika. Ary Jesosy efa niteny izy mbola vakiantsika nga tsara voavaky moa izay avy eo, fa efa niteny izy hoe efa nambarako taminareo nefa zany ka tsy maintsy ho faty, efa tsy maintsy hanolotra ny tenako dia hitsangana amin'ny andro fahatelo. Vakiantsika aloha zany Matio toko 7 ny 19 sy ny 17. Anaran'i Jesosy Matio toko 7 ny 19 sy ny 17. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy hoe raisiko amin'ny 17 amin'izay mazava antsika tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izay Jesosy dia avy tany Galilea ka tonga teo amoron'ny Jordana, dia nanantona an'i Jaona izy mba ataony batisa. Fa nandà azy i Jaona ka niteny hoe izao no tokony ataonao batisa, ka ianao indray va no mankaty amiko? Nefa namaly azy Jesosy hoe ekeo ihany ankehitriny, fa izao no mety amintsika mba hatanteraka ny fahamarinana rehetra. Dia nekeny izy. Ary raha vao vita batisa Jesosy dia niakatra avy tao amin'ny rano avy hatrany, ary indro nisokatra tamin'ny lanitra, ary hitany ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala nakeo aminy, nakeo amboniny azafady, ary injao nisy feo avy tany an-danitra hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Hitantsika amin'izany fa Jesosy mihitsy hoe Andriamanitra, raha tamintsika vita batisa zany Jesosy dia izay ilay hoe nafahana, izay ilay hoe mila manao batisa amin'ny rano be zany fa
ohatran'ny nanafahana ny zanak'Israely tao amin'ny tany Ezipta ihany koa fanafahana politika hoe batisa io dia hisokatra ny lanitra fanan'Andriamanitra ny midina ao izy dia nakeo amboniny dia ny teniny izao nisy feo avy tany an-danitra hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Io zany ilay Jesosy Kristy averina amintsika hoe ilay zanak'ondry, ilay ondry nanolotra ny rany teo amin'ny hazo fijaliana tahaka ny natao tao amin'ny tany Ezipta hanafaka ny olona rehetra izay manaiky arak'ilay teny notenenin'ny tery aloha hoe ny tompo ny teny tamin'ny zanak'Israely tany Ezipta hoe zao natao dia niza manao an'io, izy tsy niteny hoe tamin'ny jiosy ihany na hoe ny zanak'Israely ihany fa niza n'ino satria nisy efa nahita hoe loza sivy nefa zavatra niseho teo aloha dia nafantatra mihitsy hoe Andriamanitra mahery io Andriamanitry ny Israely io fa izay koa mba hanaraka azy. Nisy teo amin'ny teny frantsay moa zany 2 millions teo ny olona nivoaka tao Ezipta, tsy tena Israely daholo ireo fa olona hafa koa izay nino ny Andriamanitra hitan'zareo ny fahefan'ny tompo zany tamin'ny nataony Mosesy sy Arona. Ka izay ilay izy hoe raha nahita hoe ity no zanako malalako izay sitrako, izany hoe tena hoe Andriamanitra mihitsy ny teny mivantana amin'ny alalan'ny fanahy-masina izay midina. Ka izay mihitsy zany angatantsika io fanahy masina io hirotsaka amintsika fa ny tompo izay nanolotra ny tenany, izay ilay hoe Pasika amin'izao fotoana izao dia tena manafaka antsika amin'ny fanandevozana ihany koa. Mitovy amin'izay ihany koa ny ao amin'ny tonga dia vakiako ny ao amin'ny Matio 7:15 dia raisiko koa ny 9:7 7:15 amin'aran'i Jesosy. Raha mbola niteny izy dia indro nisy rahona mazava nanarona azy ireo ary injao nisy feo avy tao amin'ny rahona niteny hoe ity no zanako malalako izay sitrako, izy no henohy. 9:7 amin'aran'i Jesosy tonga dia vakiako hoe rehefa nidina avy teny tendrombohitra izy ireo dia nandrara azy ireo Jesosy hoe aza milazalaza amin'olona iny fahitana iny mandra-pitsanga ny zanak'olona amin'ny maty. Hitantsika eto amin'ny farany eto raisiko sady ny amin'ny farany hitsangana amin'ny maty Jesosy mandra-pitsanga ny zanak'olona amin'ny maty. Ny mpianatra zany tsy mahazo inona ary zany tantarain'ity tomponay ity zany ohatra hoe Jesosy. Ny olona tantaran'ny fahafatesany zany mahagaga ihany hoe ho faty nefa olona manana ny fahefana sy hitany tsara ny fahefany fa efa niteny izy hoe aza mbola milazalaza amin'olona iny fahitana iny mandra-pitsanga ny zanak'olona amin'ny maty. Ilay fahitana moa zany dia naka ny Petera sy Jakoba ary Jaona Jesosy nakany an-tendrombohitra dia rehefa nihaona teo zareo nitokana hivavaka Jesosy dia tonga teo hitan'zareo mihitsy Elia sy Mosesy niaraka tamin'i Jesosy teo tamin'ny fahazavana be. Dia niteny mihitsy ary Petera hoe ndao hanamboatra tranonay hipetrahanareo eto. Ny tiany lazaina amin'ilay hoe Elia sy Mosesy moa zany dia Mosesy ilay arak'ilay teny teo hoe novidian'Andriamanitra ho mpaminany hanafaka ny zanak'Israely ary Elia dia naminany raha vakitsika ny bokin'ny Elia sy any amin'ny tantarany misy an'i Elia dia izy mihitsy nefa naminany hoe Jesosy Kristy ilay Mesia hanafaka ny olona rehetra koa. Dia tonga teo ireo hitan'zareo mihitsy dia aleon'zareo saika tsy niala teo ary ireo fa ny zavatra hitantsika dia izy inona ny zavatra niseho 9:5 teo hoe raha mbola niteny izy dia indro nisy rahona mazava nanarona azy ireo ary injao nisy feo avy tao amin'ny rahona niteny hoe ity no zanako malalako izay sitrako, izy no henohy. Miverina zany ilay teny tamin'izy natao batisa vao nivoaka tao anaty rano dia niteny an'izay ilay fanahy masina dia teto indray mbola tonga indray ny fanahy masina naheno feo mihitsy zareo hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Hoe Jesosy zany ilay nidina avy any an-danitra efa niteny amin'izany izy hoe nareo tany anefitra izy mantsy ny zanak'Israely mantsy ny jiosy zany hoe nirazanareo tany anefitra nihinana mana latsaka avy any an-danitra fa zaho hozy izy iomanay izaho ilay mofonaina izay avy any an-danitra. Dia ilay zanak'Andriamanitra zany nalefany mihitsy ho tonga lasa olona hitan'ny olona teny hoe lasa zaza
Eto zany mila miteny koa eto zany averiko foana fa ny tompo dia tsy niteny foana hoe ankalazao no nahaterahako. Atao fety be zany satria tena misy manao fety be an'io dia lasa fitadiavam-bola moa no tena tian'ny olona amin'izy. Ohatran'ny fanaovana amin'izao amin'ny hoe Pasika zao fa tsy fivebahana sy hoe fanavotana sy fanafahana fa fitadiavam-bola amin'ny endriny samihafa no tena katsahan'ny olona maro ary mila mitandrina amin'izay zany isika, mila mibebaka any amin'izay. Fa ny tompo dia nankalaza. Izy tsy niteny tamin'ny mpianatra hoe tonga ty ny anniversaire-ko fa ndao tsika hanomana latabatra dia ndao hanao fety. Tsy hitantsika ato mihitsy zany fa ny Pasika no nankalazain'ny tompo amin'ny niaraka tamin'ny mpianatra. Dia hitantsika teto fa izy ilay zanak'Andriamanitra mahalala izay sitrako, izay sitrany izy no henoy. Zay zany hoe mila mihaino ny tompontsika, mila mihaino mamaky ny dikan'ilay mihaino dia efa niresahana teto teo aloha hoe ny finoana dia avy amin'ny zavatra heno ary ny zavatra henoina dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Mila mamaky tenin'Andriamanitra. Hitantsika amin'ny zavatra vakiana eto fa ny tenin'Andriamanitra no hanazavana azy fa tsy mamorona hoe inona moa natao hoe ilay Pasika. Hitantsika teo hoe inona ilay fotoana, iza marina ilay Pasika, iza ilay zanak'ondry. Ny fotoanantsika no mety hoe tery arak'ilay teny teo hoe raha ny tokony izy dia hanao alim-bavaka, dia hanao fotoam-bavaka, hanao fanazavana ny tenin'ny tompo fa tsika moa zany hoe mifanalavitra dia ny tompo no hanome antsika ny hoe fotoana izay manazava isaorana ny tompo fa na dia fohy ihany ary ny fotoanantsika indraindray dia ny fanahy masina no manazava araka ny zavatra omeny amintsika. Dia izay zany nisoratsika ny tompo hoe tsy maintsy hitsangana ny zanak'olona amin'ny maty. Io ilay nitenentsika tany amin'ny Mateo Lioka 4:20 teo hoe ny hitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty tamin'ny andron'ny Pasika. Zay mahatonga antsika mankalaza ny andro Pasika amin'izao fotoana izao ary io andro Pasika io dia mifanindry amin'ny fankalazana ny Pasika amin'izareo zanak'Israely zany amin'ny jiosy. Tohizana ny famakiana ny tenin'Andriamanitra amara-parana antsika azy mba tsy halavana azy zany vakiantsika ny ao amin'ny ataoko ny famakiana ny ao amin'ny Lioka 2:20 sy ny 4:10. Azafady. Lioka 2:20 andiny 4:10 ka hatramin'ny 4:10 eo vakiana ihany angamba izy teo azafady. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Io ilay atao hoe fanasan'ny tompo. Lioka 2:20 ny andiny 4:10 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny tonga ny fotoana dia nipetraka ihinana izy mba amin'ny apôstôly ary hoy izy taminy, naniry koa aho raha maniry hiara-mihinana ity Pasika ity aminareo dia mbola tsy mijaly aho. Tena izay mihitsy zany hoe ho avy ilay fampijalianan'ny tompo dia niteny izy ilay mpianatra tamin'izy niarany nanao ny fanasan'ny tompo io ilay hoe izay ataontsika. Raha hitantsika dia atao isam-bolana izy io amin'ny herinandro ambony zao dia hanao ny isaky ny voalohan'ny volana moa zany no hanaovantsika ny fandraisana eto zany dia amin'izay dia tahaka ny nataon'ny mpianatra sy Jesosy teto zany nanao ny fandraisana fanasan'ny tompo zany fiantsoantsika anazy hoe noho ny tonga ny fotoana dia nipetraka ihinana izy mba amin'ny apôstôly. Io zany ilay nasaina niomana tamin'ilay mpanomahana ny Pasika zareo ary hoy izy taminy, naniry koa aho raha maniry hiara-mihinana ity Pasika ity aminareo dia mbola tsy mijaly aho. Falazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany intsony aho ambara-pahatanteraka izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hitantsika amin'izany fa io ny fotoana izay niarahan'i Jesosy nihinana amin'ny Pasika niaraka tamin'ny mpianatra. Fatahoran'izy dia nisamborona dia natolotra zany hoe filazantsika anazy amin'ny olona rehetra hoe maty fa araka ny vakiantsika teo nitsangana tamin'ny maty izy. Ny amin'ny andiny 4:20 amin'ny Lioka teo zany dia ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ny mpianatra nahita ireo vehivavy ireo zany nahita mihitsy hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Ka izay ilay Jesosy arahantsika ity zany. Zay mahatonga hoe maninona moa no resahana sy hazavana ilay Pasika io
mba tsy hoe ny olona foana hoe mitantara hoe nahita famonjena zay nahazo famonjena nandray an'ny tompo fa antsika tsiraray avy raha maheno ianao zany androany dia atao fantatry ny olona koa fa za koa dia nandray an'i Jesosy. Tsara miaraka amin'ny tompo, ny olona rehetrarehetra afaka daholo nahoana moa ny tenako tsy mba ho afaka koa. Ohatran'izay izao zany dia nafahana tao anatin'ny tsy fahalalana, tao anatin'ny fahotana, faharatsiana rehetra tamin'ny fahatandroana zany dia nafahan'ny tompo. Rehefa tao anatin'ny efa nanara-dia ary fa mbola namboarina izay natao hoe fahamarinana ihany koa sy fahamasinana, amboarina satria misy ny fahazarana koa indraindray. Be da be ny fampianarana efa ambara eto zany hoe inona ilay fahamarinana sy fahamasinana dia mampirisika antsika hihaino ny vidéo betsaka mihitsy ny vidéo fanambarany amin'ny na nofo io na fahitana na fampianarana hoe inona natao hoe fahamarinana sy fahamasinana. Ny fahamarinana izay voalaza matetika dia tandremo ny fanompoan-tsampy, ny manaraka olona, ny amin'ny fitondran-tena maloto sy ny fitiavan-tena eo anatrehan'ny fanarahana ny tompo dia ny matetika ihany koa dia ny amin'ny hoe fahamasinana ivelany sy anatiny ary indrindra ny amin'ny fitiavan-tena zany fitiavan-karena tafahoatra. Ka izay zany no hoe fantatsika natao hoe pasika amin'izao tamin'ny andron'i Jeosy indrindra miaraka amin'i Jesosy ka tokony ho tsy salasala intsony tsika. Dia tokony tsy ho kivy intsony zany ary tsy tokony ho reraka rehefa miaraka amin'ny tompo hoe andeha hankalaza ny pasika dia tsy hankalaza amin'ilay fomba fahazarana fotsiny fa tena hoe fanafahana io. Ary raha afaka tsika dia izay zany no toriana eto koa mba hanafaka ny hafa koa ka izay nandrahan'ny tompo antsika hoe ndana hitoriany filazantsara. Ny filazantsara dia ny hanafahana ihany koa zany amin'ny fatorana dia ny filazantsara Jesosy moa zany efa miteny foana hoe na Jaona Mpanombatisa hoe ny fibebahana izay ny tena nanarahana azy sy ny fanjakan'ny lanitra ny teneniny teo koa izay sisa fa tsy ny fanjakan'ny lanitra no torian'ny tompo zany amin'ny any no tokony hihaonao antsika. Misy ny afo be, misy ny fanjakan'ny lanitra dia ny lanitra. Dia izay zany hoe ary koa ho avy ny tompo efa nambara ihany koa fa rehefa tsy nivakiana teo moa zany fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia niseho tamin'ny mpianatra 40 andro. Niseho tamin'ny mpianatra izy mandra-panizy niakatra tany an-danitra dia rehefa tafakatra niakatra tany an-danitra izy dia niteny mihitsy ilay anjely hoe iny Jesosy hitanareo niakatra iny mbola hiverina tahaka ny nahitanareo azy iny izay mahatonga an'ilay ho avy ny tompo miandry azy tsika. Fa niakatra ny ahitana azy ihany ohatra dia masina ihany no ahitan'ny tompo ary izay no tanteraka izay ihany no tafakatra any an-danitra ihany koa. Vakiantsika zany ny Lioka 7:20 teo tsy vakiako ny tantara teny an-dalana nakany Emaosy. Tantara tsara be eo momba ilay izy roalahy niaraka tamin'i Jesosy nanambarany hoe iza marina moa izy, iza ilay Jesosy. Tsara vakianao zany ny tantara izay niseho teny an-dalan'ny Emaosy io. Fa tonga dia ny hamarana antsika ny fotoana vakiako ny teny dia amin'izay mba fantatsika hoe inona marina moa zany no fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Izay ilay ankalazantsika izay ataontsika androany. Ilay fankalazana tsika moa zany efa mankalaza zao tsy misy hoe tsy maintsy miandry rapitso. Aleo miandry rapitso fa izay no fotoana fa azo atao amin'ny fotoana rehetra io na alatsinainy io na talata fa androany tsika ny mihaona zany androany sabotsy dia isaorana ny tompo fa androany dia tanterahany daholo ny fotoana hatramin'ny fibebahana anehoany araka ny nanambaran'ny mpanompony teo hoe ahoana moa zany ny samborana an'i Jesosy nampijaliana azy, namonoana azy, ny toerana namonoana azy, ny fomba namonoana azy na nandevenana azy ary hitantsika amin'ny nanjavaky teo zany izy ilay nitsangana tamin'ny maty sy hitan'ny mpianatra sy hitan'ireo vehivavy izay nahita anazy hoe tsy tao am-pasana intsony izy. Toizantsika zany ny famakiana ny teny hoe ahoana marina moa Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty amin'ny anaran'i Jesosy zany ny 5:30 hatramin'ny 7:20 farany amin'ny Lioka 5:20. Nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianany amin'ny anaran'i Jesosy raha mbola nilaza izany izy ireo dia nitsangana teo afovoany Jesosy ka niteny taminy hoe fiadanana ho anareo. Dia taitra sady raiki-tahotra izy ireo satria nihevitra ho nahita matotoa. Nefa hoy Jesosy taminy nahoana no taitra ianareo ary nahoana no tonga ao am-ponareo ny fisalasalana. Jereo ny tanak' sy ny tongotro
fa izao no izy. Tsapao aho ka jereo fa ny matotoa dia tsy mba manana nofo sy taolana tahak'izao ahitanareo ahy izao. Rehefa niteny izany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny tongony. Ary raha mbola tsy nihiny ihany izy ireo noho ny hafaliana sady mbola talanjona dia hoy Jesosy taminy, manana zavatra azo hanina va ianareo aty? Dia nomeny tapaky ny hazan-drano voatony sy tantely izy. Dia noraisiny izany ka nohaniny teo anatrehan'ireo. Dia hoy izy taminy, izao no teniko izay efa voalazako taminareo fony mbola teo aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra voasoratra momba ahy ao amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia nanokatra ny sain'ireo izy ahalala ny soratra masina. Ary hoy izy taminy, toy izao no voasoratra: Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, ary ho toriana amin'ny anaran'ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema, ianareo no vavolombelona izany. Ary indro aho mampitondra teny fikasany raiko ho anareo, ka fa mitoera eto an-tanàna manam-pavoatafy ery ianareo avy any amin'ny avo. Ary nitondra azy ireo hatrany Betania Jesosy, dia nanandratra ny tanany ka nitsodrano azy. Raha mbola nitsodrano azy izy dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra. Ary nitsaoka azy izy ireo dia niverina ho any Jerosalema tamin'ny hafaliam-be, ary tao amin'ny tempoly isan'andro izy ireo ka nankalaza an'Andriamanitra. Amen. Mazava amintsika amin'izany fa Jesosy ilay zanak'ondry natao Pasika ho fanavotana hanafahana antsika. Tsika zany rehefa hoe niara-nandova noho Jesosy Kristy dia tahaka ny zanak'Israely, ireo no tena fidin'Andriamanitra, fa noho ny Tompo izay nanolotra ny teniny dia ho afaka koa tsika. Tsy handevo intsony, tsy handevo ny ota araka ny teniny. Ny ota moa zany tena manandevo ka dia tsy handevo intsony, fa na handray ozy izy ho toriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra. Nandray ny fibebahana sy ny famelan-keloka tsika, ary efa nandray ozy izy dia nirahany mpianatra ho vavolombelona hanao an'izay ihany, hitoro ny fibebahana sy famelan-keloka. Eto izany mbola mampahery antsika fa raha fiaraha-mivavaka hatrehanao ka tsy misy fitoriana fibebahana sy famelan-keloka, fa ny fitahiana sy ny fanavotana, tsy ilay hoe Jesosy Kristy mpanavitra ihany no torianao dia mila mieritreritra, fa ny Tompo dia mila hajaina. Izay ilay hoe tombo sy mpamonjy, nandray an'i Jesosy ny tombo sy mpamonjy ka mila hajaina izy zany dia ny fanajana anazy dia manaiky ny teny io noenoy izy. Izany hoe ilay tenin'ny tery aloha tery, izy noenoy. Dikan'izany ny teniny hoe ndana torio ny fibebahana sy ny famelan-keloka, ka dia mampirisika antsika rehetra. Niza ianao zany maheno izao fotoana izao dia handray an'ny Tompo fa ho afaka. Tsy maintsy hoe tsy maintsy afahana foana ianao hoe misy mpanompon'Andriamanitra iny dia iny ny hazakazahanao zany hoe ino no mahay manafaka mandroaka. Dia voly fa arak'ilay teny teo nataon'ny mpanompony teo nandritra ny fotoam-pivavahana fibebahana, dia anjarantsika mihitsy no mitsangana mandray ny rahan'i Jesosy, mandoro ny rahan'i Jesosy, mandroaka ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsika tsirairay avy dia afahan'ny Tompo. Ka dia misaotra ny Tompo tsika ny amin'ny teniny betsaka ny azo hazavaina, fa ny Tompo ampahery antsika, ary indrindra amin'izao Pasika. Fantatsika zany inona ilay Pasika dia tsy handalo amintsika intsony ny tenin'Andriamanitra, fa samy handraitsika ka ho afaka amin'ny fanandevozana n'inona fanandevozana nazo antsika. Dia misaotra ny Tompo tsika ny amin'ny fanahy masina izay nampiteny sy nampianatra antsika, indrindra ny amin'ny fotoanan'io zany ny resahana manokana ny amin'ny atao hoe Pasika sy ny fitsanganan'i Jesosy amin'ny maty, naloran'ny tenany teo amin'ny hazofijaliana, nalatsa ny rany dia nanafaka antsika izy. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery. Misaotra Tompo ka manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy aho, fa nampitaiko amin'ny mpanompo indray zany ny famaranana ny fotoana. Amen. Amen. Alleluia. Misaotra ny Tompo lehibe tsika ny amin'ny fotoanan'io vita soamantsara ny fotoana isaorana ny tompona dia misy ara ny olana, satria ny atao amin'ny telefonina aketo
tsy mihetsika ny sarin'ny mpanompon'Andriamanitra evangelista Erika hatramin'izy vao nanomboka zany de amin'ny ordinateur nefa mety le izy le feo eo ihany indraindray ataon'ny telefona de isaorana tompo fa engany hoe ety tsara mihitsy rehefa ohatra ka vitany namoa tia ny enregistrement zany rehefa avy eo de mahereza hatrany anareo tsiraray avy isaorana tompony amin'ny teny sy ny fanafahan'ny tompo antsika sy ny teny nomeny tompo antsika de raha ho an'i Jesosy haja ho azy de raha ohatra sitrapon'ny tompo de amin'ny herinandro io tsika zany miona eto indray fandraisana ny fanasany tompo izany. Zay ry havana an'io fa mahereza hatrany de miova moa zany ny lera tia Eropa zany zay ho antsika zay mipetraka tia Eropa miova ny lera zao tsika adiny 2 nelanelany amintsika sy ny Madagasikara fa ao aorianany amin'ny 12 alina de lasa adiny 1. Zany hoe miaina adiny 1 zany moa zany raha ohatra ka izy miaina adiny 1 zany ny lera samy tombo adiny 1 tsy azoko tsara fa miaina adiny 1 miaina satra tompoko miaina adiny 1 zany miaina adiny 1 zany ny lera dia lasa adiny 1 zany nelanelantsika sy Madagasikara saorana ny tompo lehibe zany ka amin'ny valo zany tsika de amin'ny valo zany orantsika ty Eropa zany fa ilay tsy fitovizana zany teo aloha hoe adiny 2 zany ny fahalavirany de manao velomanareo zay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo de mahereza hatrany pasika ho antsika dia mifalia amin'ny tompo satria tiantsika Jesosy de mijoro tsara hatramin'ny farany tompo. Zay de veloma daholo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo mahereza hatrany tompoko. Amen.